Mankasitraka anao tompoko lasy tompoko vavy tsy misaraka amin'ny fahitalavitra sy ny onjapeo MBS tonga soa atao anatin'ny fandarana dinika indray amin'izao alina izao. Pasteur Edouard Tsarame izay filoha-lefitra nasionaly ny RMDM avy any amin'ny faritany Toliara no vahintsika eto miarahaba anao tompoko tonga soa indray eto amin'ny plateau-ny MBS sy ny fandarana dinika. Miarahaba anao Germain Menjanahary, miarahaba ny teknisiana ary miarahaba ny voaka malagasy manaraka tsy tapaka n'ity fandarana ity ary misaotra ny fandarana dinika zay manasanay androany. Nisy ny kabary izay nataon'ny filohan'ny repoblika satria ataontsika ady vomanga ny krizavoly izy tia fa avy any avy hatrany izy ny fomba fitenenana izay. Ny marary ny vahoaka am'izao dia ny resaka fiakarany vidim-bary, ny fidangan'ny vidim-piainana, ny tsy fisian'ny rano sy ny jiro amin'ny fiainana andavanandro ny vahoaka somary tsy voaresaka izay zavatra izay atao anatin'ny kabary ny filohan'ny repoblika ny sabotsy lasa teo. Amin'ny mampanao politika anao inona ny mety antony manokana mety mahatonga an'izay hoe tsy voaresaka ny sosialim-bahoaka sy ny fiakarany vidim-piainana. Mazava ho azy satria ny mpitondra fanjakana tsy mieritreritra ilay vahoaka zay tantanany fa mieritreritra ny fahefana zay ananany. Tsy mitovy zany zay. Ny azy zay ny hanamafy an'ilay fahefana eo aminy no manahirana azy fa tsy ny zay fiainan'ny vahoaka malagasy zay lazaina fa hoe nametraka anazy. Ka lôzika ny azy raha ohatra ka tsy mieritreritra an'izay sosialim-bahoaka zay izy fa mieritreritra hoe inona ny ampitombo sy hanamafiorina ny fahefana eo am-pelatanana. Manodidina zay ihany hoe inona ny mety mahatonga ary ny hoe fiakaran'ny vidim-piainana sy ny fiakaran'ny vidin-javatra satria raha nandena keny an-tsena zao tamin'ny marina teo pasteur ny zavatra tsikatra efa misy vary tafaka hatrany amin'ny 500 sy 700 ariary ny kapoakany vary amin'izao fotoana izao ahitana an'izany ny tosy sy ny manodidina iny ny eny Anosy be efa atazanana zay zavatra zay inona ny mety mahatonga satria ny zavatra fantatra dia hoe misy foana ny fanafanana vary ataon'ny fanjakana. Tsy mamaly ny filan'ny vahoaka malagasy ny fitantanana na zavatra ataon'ny mpitondra misy ankehitriny. Tsy mitovy satria tokony fantatry ny vahoaka malagasy hoe firy ny ponina na ny vahoaka zay tantanina. Dia ao anatin'izay fahafantarana zay ny olona eto zay no anafarany le zavatra tokony afarany. Fa tsy mitovy le izy. Raha amboly koa dia tokony fantatra hoe firy hectara ary ny tokony volena raha ambolitsika. Azy tsy le filan'le vahoaka malagasy mihitsy no tsy raharahin'ny fanjakana. Izy tsy miraharaha zay filan'le vahoaka malagasy zay. Na ny filana ara-tsakafo, na ny filana ara-pahasalamana, na filana ara-tsosialy. Tsy miraharaha zany ny mpitondra. Fa ny fantany dia hoe isaorana ny vahoaka malagasy fa nametraka azy eo vita zay. Dia miandry amin'ny 2023 ndray ny vahoaka malagasy. Dia aferany vahoaka malagasy mandra-pahatonga 2023. Any amin'ny 2023 ndray, zay ny tenen'ny filoham-pirenena. Any amin'ny 2023 ndray ho izy. Miandrasa nareo 2023. Dia tsy miresaka sosialim-bahoaka izy fa any amin'ny 2023 izy vao hiresaka ny sosialim-bahoaka. Any amin'ny 2023 izy vao hijery ny vidim-bary. Any amin'ny 2023 izy vao hijery ireo fahasahiranana maro mahazo ny vahoaka malagasy ireo. Ka aferany mpitondra zany zay fa manipy-teny fotsiny tsika hoe ry vahoaka malagasy any amin'ny 2023 ianareo vao tokony hieritreritra nyty fitondram-panjakana ty. Fa nareo ve zany tena mahatsapa hoe tena sahirana ny firenena amin'izao fotoana izao? Izahay sa isika vahoaka malagasy mihitsy isika mahatsapa tena hoe sahirana ny firenena na ny ireo fiarahamonina miaraka amintsika avy any ivelana ary tena namaritra mihitsy fa hoe ny classement Madagasikara ny am'fahantrana ka any amin'ny gisitra dia tsika ve afaka irehare fa hoe mandroso tsika. Tsy sahirantsika. Ny sandambolantsika ane ka tsy mifanahtsahana amin'le sandambolan'ny firenena hafa. Fa mifanohitra amin'izay ny zavatra tena ny mpitondra. Ny lazain'ny mpitondra fa hoe ny malagasy hamatsy vola ny Komoro. Dia ahoana? Itsika sahirany. Komoro lasa alohatsika, itsika ndray no lasa hamatsy vola ny Komoro. Eny ary iroso bebe kokoa ao anatin'ny adihevitra angamitsika isan'ny zavatra fanakanana mahavaivay
mahazo anareo mpanohitra amin'izao fotoana zao a ny makasika an'ilay resaka fanafarana vaksiny ny tiako antanina amin'io pasteur satria raha tsy aivina de nisy tokoa izay resa be zay hoe tsy ilaina ny vaksiny a tany ampendohana tamin'ny faraparan'iny taoniny angamba raha tsy diso amin'ilay daty am'izao fotoana zao a mikika sy mitaky ndray ny mpanohitra fa ilainy zay vaksiny zay a ary ampidiro eto Madagasikara fa ilaina ny fanatanterahana sy fitsaboana am'izay vaksiny zay inona marina tena tanjona inona ihany koa ny avalinareo manoloana zay zavatra zay mazava ny tenin'ny mpanohatra nianka tamin'ny folohan'ny mpanohatra dia ny andrimatoa filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana hoe aidio ny sisy tanitsika mba tsy hidiran'io valanaretin'io eto amitsika fahafolon'ny volana marsa roapolo sy roa arivo fahafolon'ny volana marsa roapolo sy roa arivo lozika isika raha miteny hoe ahoana moa no hitadiavatsika vaksiny tsy mila vaksiny tsika satria miaro an'le aretina tsy hiditra indrisy fa mampalahelo tafiditra ihany ary nampidirina ihany ilay aretina rehefa tafiditra le aretina de mijery indray ny mpanohatra hoe arovana indray ny vahoaka tsy ho faty ny anankiray miaro an'le aretina tsy hiditra ny faharoa miaro an'le vahoaka tsy ho faty ka tsy haiko hoe inona ny mifanohatra am'izany fa mirindra tsara ny fotokevitra na ny hevitra ataon'ny mpanohatra mazava satria tanyrazana iombonana ity fireneny ity ka sarotra aminay ny hitaza-potsiny ny amy mety ho loza zay mety hitranga amin'ny firenena ka loza ifahita tahaka an'izany adidy sy andraikitra ny miaro ny mpiray-tanindrazana izay ny tsanganany ny filohan'ny RMDM nanambara fa hoe aidio ny sisy tany mba tsy hidira ny valanaretin'io eto mazava zay faharoa dradradradraitsika eto le CVO izany koa ny teneninay hoe izahay de tsy hanao testa an'io CVO nareo na nareo tomponary ty tsy matoky anioko nareo ny tsy matoky anio matony membre ny gouvernementa ny gouverneur misy manara-penitra hôpitaly eto misy docteur manam-pahaizana eto namorona zany CVO sy ny CVO plus ko nanino nareo no alefa agny atao inona ny velany agny eto misy ary iza ny tena omenan'ireo ary iza ny tena boboana CVO raha ianareo modely natao ho ohatra ho an'ity firenena ty tsy manao de izy ny atao ohatra eto oharina amin'iza ka izay no itenenanay hoe ny tenenanay tamin'ny voalohany tsy mila vaksiny tsika satria tsy mino ny tokony hidiran'io valanaretin'io eto fa rehefa tafiditra sy nampidirina le izy de miaro an'le vahoaka ndray koa mba tsy ho faty ho fatifatifata any le olona no tsy fandraisana andraikitry ny mpitondra de miteny tsika hoe mba farafaratsiny kosa sarotra le manao confinement am'izao fotoana efa manaherana vahoaka zao kanefa azo atao ny manao fiarovana ny mpiray-tanindrazana tsy ho faty izay ny ilayntsika hoe ndao reretsy ilaina ny manao vaksiny raha somary tsy aivo kely angamba tam'izay fotoana zay pasteur nisy fanazavany filoha Marc Ravalomanana fa hoe ny andrana ara-vaksiny satria tam'izay fotoana zay nisy ny hoe ho avadika vaksiny ny CVO raha tsy diso tam'izay hoe ho atao tsindrona zay angamba nisy nanakana ny filoha Marc Ravalomanana ihany koa an'izay fanaovana vaksiny teto Madagasikara tamin'ireny fotoana ireny fa ny tiako iverenana hoe atram'izao ve mbola sarotra ny enona fa mahasitrana ny CVO indrindra fa am'izao hoe firenena afrikanina maromaro izay naka ny CVO mbola tsy miverina atram'izao inao ihany mamaly azy hoe iza le firenena naka CVO ka niverina teto am'izao amitsika miresaka zao iza tsy no manaka moa fa hoe nomena izy am'ireny firenena rey no hoe miamrongatra le valanaretina ty aminay nisy tombotsoa anay le CVO ka mba omeonareo ndray zahay iza le firenena ray zay faharoa manosika ny fireneka hafa koa tsy hitady CVO ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana satria ry zareo ary marary mandeha mankany ivelany agny ka iza no olo reberebenao ao hoe manasitrana le CVO nefa ianao ary tsy matoky azy
tena ohatra ratsy any le izy fanalambaraka an'le ty firenentsika ty ny ohatra ataony mpitondra hoe maninona re no manao fihetsika ohatran'zany andanimbola ohatran'zany fa iza hoa zay le rehefa mitaniny le ololeny ambany igny ve ambany tanàna igny no tena ho boboana satria zay no teneny zareo hoe ho zaraina isaky ny fokotany ny CVO fa tsy zaraina isaky ministera tsy zaraina isaky ny départementa ministera tsy zaraina isaky ny ministra fa ho zaraina isaky ny fokotany izany amin'ny fokotany agny tiana kendrena ho boboana CVO hafa nisy ny filazan'ny filohan'ny repoblika kosa hoe atomboka amin'ny mpitsabo de ny mpitandro ny filaminana no izarana ny CVO plus manomboka amin'ny herinandro io ahoana ny fahitanao ny mpitsabo sy ny mpitandro filaminana fa tsy ny ministra fa manintsy atomboka amin'ny ministra atomboka premier ministre reo no modely nyty fireneny ty misy to CVO nareo ho hitanay satria misy ministra ane le asaina fa marary ministry ny fiarovam-pirenena marary any ivelany agny no evakena aiza le CVO bobona firibarika zay anasitra anazy raha ngaty ananatsika zany ataovy eto ho hitanay hoe io izy fa nina CVO ary zao barika ny CVO laniny de io izy sitrany eny ary isan'ny teboka voaresaka ihany koa tao anatin'izay zavatray mety somary miompana be am'izay kabariny filohan'ny repoblika tamin'ny sabotsy zay ngamba ny adihevitra ho ataoko eto pasteur satria miankina am'izay ihany ko ny fiainam-bahoaka satria firenena no resaka eto mantsitsinina ny demokrasia de nambaran'ny filohan'ny repoblika fa isan'ny firenena manana ny toerany Madagasikara eo am'izay sehatry ny repoblika zay fa ianareo mpanohitra no miezaka manakorontana sy mitady seza ao anatin'izay hoe fitantanana any Madagasikara zay manahoana marina tena fahitanareo an'izay demokrasia zay hoe manakambara ve nareo am'izay larana misy any Madagasikara eo amin'ny sehatry ny demokrasia zay manakambara zay satria ny teny ataon'ny filohan'ny repoblika hafa ny ataony hafa zaho tsy mbola nahita eto ambonin'ny tany demokrasia ka basy no arangaranga tsy hitako hoe aiza zany ny anarana zany demokrasia zay ka basy no arangaranganao tsy haiko hoe firenena iza nampianatra atsika demokrasia ka basy no narangaranga na fitaovam-piadina mahery vaika no arangaranga hoe iza le firenena alain'ity firenentsika ty antahaka mampiasana zany demokrasia de basy no hoentina basy no anehoana hevitra iza zay firenena zay tsy fantatro hoe iza faharo le olona resanao olona lazainao fa hoe vitsy anisa inona koa mbola atahorany ny maro anisa efa managna fahefana maro anisa ty mbola ino ary natahorany ny maro anisa matahotra an'iza ndray ka milaza fa hoe voakorotaniza maro anisa voakorotany vitsy anisa mifanohitra ane zany enao maro anisa anao ny député anao ny maire anao ny sénateur anao ny gouverneur fanjakana ray manontolo anao inona mbola manankana anao tsy afaka mandroso hampandroso an'ity fireneny ty inona lietsy lazainao vitsy anisa ka ino ary mbola mahatonga le firenena lasa gisitra amitsika zao am'izao fotoana zao demokrasia ino zay ambarao anay zay demokrasia zay demokrasia inona no hitondrana firenena majorité nefa gisitra le firenena zay hoe le demokrasia zay le fahafolo manerana an'ity faritra Afrika an'ity ka nareo tsy inona mampiasa mpianatra ho atao fitaovana politika zany koa voaresaka hoe ny mpanohitra ono mampiasa mampikarama mpianatra satria moa nareo efa teny akatso tamin'ny andro zaniko nareo manampahaizana momba zany fa zahay de miteny very ny volamena eto am'ty fireneny ty mpanohitra nangalatra azy misy basy tafiditra tany nosy be mpanohitra nanao azy migrevy ny mpianatra mitaky ny boursany mpanohitra manao azy maneho ny hevy ny mpanohitra de manonga mpanjakana ny mpanohatra ory maroanisa tsy matoky tena any nareo zany
mpianatra reo de mitaky borsa vatsy mpianarany zoany zany tsy mila tsy mila tambazany am'zany izy fa ianareo no mpitantana tantano mifanaraka amin'ny filany zaza sy ny mpianatra ny firenetsika de mangina ny mpanohatra raha izay ny tena tianareo ampangina ny mpanohatra dia omeo azy ny volany fa izao ny laza ny premier ministre fa misy ny vola voahodikodina amina miliara ozy izy amina miliara eny amin'ny ainao manjery mpanjakana ny teo amy 13 mai ane ka akanjo menamena fotsiny tsy nanodikody mbola mpanjakana vitanareo no mampiditazana-ponja fa olona manodikody mbola miliara de tsy vitanareo ve misambotra an'zany sapray tsy kombakomba koa ianareo mikasika an'zany ka zay indrindra mantsy hoe tamin'ny herinandro iny mihitsy ny premier ministre nanamafy an'izay hoe fanodikodina mbola goavana amina miliara mihitsy ny eny amin'ny université mpanjakana eny a zay no mahatonga ny hoe fataran'ny bourse tena mety ho zay tokoa ve sa hoe le fitantanana mihitsy ny tena tsy ao pasteur raha fomba fijerinareo a mampanao politika anareo ny ametrako manahirana le izy satria zao mampanahira anazy premier ministre lehibe ny gouvernementa io miteny io e olona mbany fahefana zany teneniny zany izy ary no handrefana fanapakevitra momba zany izy ny tokony handre fanapakevitra de eny amin'ny ainao manjery ve ny premier ministre tokony iteny fa manino raha ampiary ny fahefany zay eo ampilatanany raha misy tokoa izany hoe vola voahodina zany avoay le vola voahodina inao milaza fa miliara izy nanodina azy raha izay faharoa nisy ireo mpitandro ny filaminana namono ny mpianatra vola misy mpianatra maty de ho jerena fotsiny zany zay ireo mpianatra maratra noho ny fitakinan'le borsa nefa vola misy de ho jerentsika fotsiny zany zay de hangina am'zany zany tsika azafady kosa azafady fa nareo ve pasteur tsy leo mihitsy miteny an'ity fanjakana ity satria ny antony mantsy a efa niarahantsika eny tany zavanisy tany anatin'ny resaka bonbon sucette hatram'izao tsy hitany valiny a lazaina ve fa hoe lasa eny amin'ny HCJ na ny haute cour de justice ny raharaha tahaka an'izany ihany koa ny raharaha écran plat zay navoakasika manokana ny ministry ny aty tany hatram'izao tena mbola manjavona io fantrangany lay raharaha volamena io fampotra indray ny hoe misy vola amina miliara voahodikodiny eny amin'ny université tsy leo ve nareo nefa le fandraisana ndraikitra tsy ao mihitsy tsy hoe leo ary tsy ho leo mihitsy zay satria tanindrazanay ity tsy ho leo zay raha mbola manana fofinaina zay ko men'Andriamanitra fahasalamana de tsy ho leo mihitsy ny hitady tombotsoa ho an'ity fireneny ity ka na iza na injato amby arivo no itenenanay de tsy maintsy miteny zay fa andidi ny vahoaka malagasy zay tompony fahefana no mandray ny fanapakevitra fa izahay de miteny milaza satria zay ny asan'ny mpanohatra zay fa adidi ny vahoaka malagasy am'izay ny mandray ny fanapakevitra hoe non hifoa amy toromasona am'izay le vahoaka malagasy satria bombo société écran plat fanodikodina mbola volamena fanodika volana a miliara itseroa vola devizitsika atao amy banque centrale ny tany alain'olona ny omby alain'olona ny zanakitsika alain'olona de mety ho taitra am'izay le vahoaka malagasy hoe ay fe misy an'zany mbola misy mpitondra ve eto ny asan'ny mpitondra inona ny ataony tsy voarony zany ty fireneny ty tsy voarony zany vahoaka malagasy tsy voarony zany volatsika ina ary ny atao ny adidiny vahoaka malagasy fa ny adidinay dia miteny ny androany aloha zay mampafantatra ny androany aloha zay fa rehefa mamaly an'izay sy miaino an'izay ny vahoaka malagasy de izy no manana an'le fanapahakevitra araky ny lalam-panorenana hoe ny vahoaka malagasy ny tompony le fahefana ka nampindra anazy manome azy ka rehefa izy tompony ary inona ny azoko atao idirako le resaka gouvernement rehefa avy eo pasteur fa mialohan'izay tiako apetraka aminao ty fanontaniany ity hoe
ao anatin'ny vague faharoa izy isika am'izao raha ny fanazavan'ny filohan'ny repoblika mihitsy ny teny an'zany hoe ao anatin'ny vague faharoa an'ny coronavirus tsika ary fantatra fa hoe miova endrika izany coronavirus zany a mafimafy kokoa zany fomba fahitanao ny ady a sy ny fandraisana ndraikitra ataon'ny fanjakana amin'ity ady ho an'ny valanaretina sy ny fiahinany vahoaka malagasy amin'ity ady amin'ny aretina coronavirus ty iny moa nataon'ny fanjakana io manao inona fanjakana ina ny ataony io tamy vagy voalohany izy vao olona anankiray olona telo ny tratran'le valanaretina teto tena nihetsiky fanjakana navoaka daolo ny kanky sy ny rehetrarehetra nanaova démonstration ngezabe satria misy vola natao hitadiavana vola ko ity tsisy manampy de mangina fanjakana tsy miaritetitra izy hoe danger ho an'ny fiainany vahoaka malagasy satria mafimafy kokoa le firongatry le valanaretina mafimafy koa ny fiantraikany tsy mihetsiky fanjakana fa hoe amafisina ny fepetra ara-pahasalamana manaova ny arovava ataova manasatanana efa fahafatatr'olo zany efa hain'olo fa inona ny raisy ny fanjakana mandray ny fanjakana ny tokony ataon'ny fanjakana ny resahana zany hoe mba tsy hidirantsika amin'ny confinement manaova mitadiava fomba rehetra mba hisy vaksiny zany ny tenenan'olan'zany fa ny valiteny de hoe raha avy le vaksiny de nareo mpanohitra ny atao vaksiny voalohany zay nga mangataka vaksiny any aminao fitatananao n'le firenena no resahanay fa tsy zay mandeha mangataka vaksiny nga zay tsy mahalala ny tokony ataonay fantatray ny tokony ataonay ary tsy vaksiny any aminao no andrasanay fa firenena iarahamanana Madagasikara de manolo-kevitra izahay fa raha tsy zany tsy zahay no mety ho tratry ny fitsaran'le vahoaky tsy zahay fa ianareo milaza famaronisa ireo olona maronisa reo no itenenanay hoe nareo maronisa eo fa zahay ne vitsanisy fa ireo maronisa reo no tenenanay hoe mihina vary lafo vidy ireo olona maronisa reo mitaraina valanaretina ireo olo maronisa reo zay niny resahana eto fa zahay fa vitsanisa ia somary riverenako kely angamba le resaka demokrasia satria raha miresaka demokrasia zay tsika de hoe fahefan'ny vahoaka ampindramina olona anankiray zany hitantana firenena ny fantanina mipetraka hatreto paster nisy ny fanambarana zay nataony filolefitry ny seni zava-dehibe ho an'ny fiainam-pirenena za zavatra zay satria hoe nisy ny doublon tamin'ny fifidianana ny filohan'ny repoblika raha nyresaka tamin'ny sabotsy lasa teo de ohatrany somary nanome lesona kely ho anareo mpanohitra zay hoe ajao ny safidim-bahoaka miandrasa amin'ny taona 3 manajany zay hoe demokrasia efa napetraka amin'ny antanatohatra zay tokony efa tsy verina tsony zany ny zavatra nitranga tahaky ny zavatra nisy angamba tamin'ny taona 7 reny tsy haiko moa zany zay tia nitongavana am'izay fa ny verenako fotsiny zany hoe inona zavatra tokony ataon'ny filohan'ny repoblika ary raha hoe tena te andalana zay demokrasia zay indrindra fa niarantsika nahita hoe nisy an'ny fifidianana izay natao teto feno osoka izay natongavany teo amin'ny fitondrana am'izao fotoana zao ny tokony ataon'ny filohan'ny repoblika raha tianajany demokrasia izy mametra-pialana satria ny fifidianana nahalany azy dia osoka iny ny demokrasia am'zany fifidianana feno osoka ary tsy tsika ny miteny an'zany fa ny olona ny karakara an'le fifidianana mihitsy no namoaka fa 1 million le retsy tapitrisa osoka ary zay ny mahatonga ny filoham-pirenena matahotra ny vitsanisy satria tsy tsangan'olona nandeha ny fidy no nandany azy fa osoka mbola betsaka zany lay lazaina fa vitsanisa mbola betsaka noho ny fidy azy noho ny le fidy azy ary tsapany zay ary hainy zay ka raha te hanaja safidim-bahoaka hajao reto olona ny fidim-bahoaka reto hajao fa nareo ane tsy ny fidim-bahoaka fa nangalatra fahefana porofoinareo ane le izy porofoinareo ny fitatanana firenena ny fangalanareo fahefana rehefa manao zavatra nareo de ny hiarovana ny fahefana no ataonareo fa tsy hiarovana n'le vahoaka zay nifidy anareo porofoinareo am'izao fitatanana fahefana zao zao ny porofo fa olona tsy nofidiny vahoaka zany nareo fa nangalatra fahefana ary jereo
basiny no arangaranga fa tsy vahoaka zany aiza le vahoaka ny fidy zany aiza le vahoaka ny fidy raha vao misy zavatra mitranga avelao le ny fidy hiaro an'le safidiny aiza le vahoaka ny fidy azy zany porofoy ya izay indrindra angamba nirosoko am'le resaka gouvernement satria misy antoko politika miarakaraka amin'ny ao anatiny hoe fanoerana milaza fampanohitra no mitaky ny ananganana sy ametrahana gouvernement andravanany gouvernement am'izao fotoana zao ho an'ny RMDM manokana mahitsy be ngamy ty fantaniko ty hoe ilaina ve ary tena mitady toerana ao anatin'ny gouvernement sy hitantana zao fanjakana zao ve ny eo anivo ny RMDM efa nisy moa zany fa maliny ny Filomary Karavalomanana zay fantany zay fa tiako amafisina indray mandeha hoe tena tsy mitady toerana ve ny RMDM zany ao anatin'le fanoerana zay ataonareo mazava zany ianao ihany efa nyteny fa efa namoaka ny filohan'ny RMDM fa raha misy mpikambana ao anatin'ny RMDM ka mieritreritra hiara hitantana am'ty fitondram-panjakana ty dia manala ny tenany tsy RMDM izy mazava zany zay tsy mila toerana fa izahay ndraiky de miteny mazava sy mahitsy fa tsy hikosomaso am'ty fitondram-panjakana ity zahay ny amin'ny fanehoanay ny hevitrinay mazava satria safidy malalaka ao anay ny hanohitra ka tsy hiara hitantana na hangataka seza zahay tsy mitady an'izany raha izay faro resaka demokrasia ty manahirana ny filohan'ny repoblika de miteny fa hoe ao Tsimbazaza no lapan'ny demokrasia misy toerany mpanohitra anankiray septième vice président ao Tsimbazaza manino mandraky ty ny androany sady ao anatin'ny lalam-panorenana fanajana demokrasia tahakany ahoana ary tenen'ny filoham-pirenena ty fanajana demokrasia tahakany ahoana io lazay ny filoham-pirenena io akaikin'io ary tsy taterahana manaraka an'izay kianjana Ambohijatovo zay nitokanana ho kianjany demokrasia mba hanehoan'olona heviny na olona folo na olona ray na olona arivo na olona ray alina avelao ny olona haneho ny heviny satria ianao malaza fa hoe mitaky malalaka am'zany demokrasia zany fa maninona lasa parka botanique zay ve le demokrasia zafady tompona andraikitra daholo tsika eto am'ty fireneny ty mialohany anovany RMDM fangatahana ny Ambohijatovo satria ny RMDM tsy somaitsy angataka ny Ambohijatovo mazava zay ataoko horentany horendanitra horeny mpitondra fa ny RMDM dia angataka ny Ambohijatovo satria io no kianjany demokrasia raha tsy tianareo atao zay de manokana kianjany demokrasia faran'zay aingana nareo atokany faran'zay aingana hoe eto no atokanay ho kianjany demokrasia fa raha mbola tsy misy zay fa nazava tsika ny Ambohijatovo eny tsika mifankahita mazava zay farany angamba mahakasika an'izay resaky zay a nisy moa zany ny fanazavan'ny filohan'ny repoblika ny hoe ny tafika mahatonga ny tafika eny an-kianja zany rehefa misy ny fitakiana ataonareo tahaka an'ireny zany hoe ny karazana faneho-kevitra tianareo atao tahaka an'ireny a de ny tafika de sady miaro ny vahoaka sy ny fananany a no miaro ny demokrasia ihany keo zay no atom-pijoroana fahitanareo an'izay zavatra zay satria ianareo zao isan'ny tratran'izany a tamin'ny fangatahana farany ny kianjana Ambohijatovo farany teo a rakotra mpitandro filaminana Ambohijatovo sy Analakely na de tsy tonga teny azy nareo ho tanterahanay zay tenin'izay miaro ny demokrasia miaro ny vahoaka sy ny fananany de ho tanterahanay zany zay ho angatahantsika Ambohijatovo de ho hitantsika zay teny zany eny ary fantaniko faraparany angamba mahakasika an'izay hoe fiainam-pirenena zay a inona marina tena foto-pijoro ny RMDM eto amin'ny tany sy ny firenena mazava misy olona mitady hivoy fa hoe ny RMDM dia manaraka tsangan'olona misy olo tady hivoy an'izany ary io misy olo tady hivoy hoe adin'olona roa ny eto amin'ny firenena oka zava le resaka voizin'olona io hoe adiny président Ravalomanana sy président Rajoely no misy eto
izahay tsy miady am'zany ady am tsy fahaiza mitantana firenena ny atao eto ady am fampahantrana ny vahoaka malagasy ny atao eto fa izahay tsy miady amin'olona tsy mivoitsangan'olona zahay fa ady am tsy fahaiza mitantana ny firenena ka aoka re mba tsy hiova ny fotokevitra zay ijorony RMDM mazava zany zay faharo manana fotokevitra ijorony mazava ny RMDM ny voalohany fotokevitra ny RMDM de mazava hoe ny RMDM ny fanaraka izahay rehetra parti politique ao anatiny fa isika reto de fa mivondrona ina ny antony ivondronatsika de mazava ny fotokevitrinay hoe hitady ny tombotsoa ambony ho an'ny firenena sy ny vahoaka malagasy zay ny ivondronanay ao ka rehefa ny zavatra tsy mankany amin'ny tombotsoan'ny firenena sy ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy de miteny zahay milaza zahay manitsy zahay mananatra zahay izay no antony ivondronanay ao faharo de miteny zahay fa hoe fotokevitra faharo ijorony RMDM mba isiny tena demokrasia marina eto amin'ny firenena fa tsy saratsara ny demokrasia tahaka ny atao misy iainantsika am'izao fotoana zao zany no maharodobe ny mpanohatra azy ho an'ny demokrasia eto Madagasikara mitady an'zany mitaky an'zany zahay hoe tena isiny zany demokrasia zany fa tsy sarasarina demokrasia tsy demokrasia ny hevitry n'olo tokana fa de atao hoe demokrasia fanehoan-kevitra malalaka ho any rehetra na vitsy anisy eo na telo na folo zany ny zo omeny lalàna azy raha tany demokratika marina atsika fa tsy saritsarina demokrasia no hampiarina eto am'ty firenena ty ka rehefa nitarika olona tany amin'ny 2009 ny sasany de anome lesona olona mba jereo aloha ny ataonao zay nao vo miteny olona jereo ny ataonao nety veny nataonao zay nao vo anome lesona olona satria tamin'iny mbola ao anatina pouvoir tanteraka mihitsy ny filohan'ny repoblika Marc Ravalomanana no nisorona teo amin'ny fitantanana ny firenena satria nilazaina fa nanao jadona fa mety ve eo ataon'io fa nampara-pahefana jadona tanteraka ny tianao ampiarina am'ty firenena ty izan'olo anaiky an'zany ny fotokevitra fahatelo de mazava ny fotokevitra ny RMDM hoe mila tena fampihavanana marina olona afaka hitondra an'zany sy miaina an'zany eto fa tsy andeha ty hoe ahoana ranga ty jereo zao ianetsika zao jereo ianetsika zao président Marc Ravalomanana any an-tranany de fa sanapitandro filaminana zany olona meritrehitra hiavana ny fananany opotehany zany olona meritrehitra hiavana fiarovana azy ony reniko nga izy nangataka hoe arovinareo a nangataka fiarovana nga izy sa ianao no tena mahalala ny ainy zonany iny mangataka e filopirenena teo aloha izy manana zo angataka raha misy zavatra mampiayay azy iny ary pasteur mbola sampy mbola manana fotokevitra faefatra zahay mieritrehitra hitondra firenena zahay raha pitso afaka pitso ka tsy zao endry mpitondrana zao tsy zao endry mpitantanana zao no eretreretiny RMDM mitondrana an'ty firenena ty fa ny RMDM de mahita fa mila manao refondation isika hoentitsika manarina an'ty firenena ty zany fotokevitra fa tsy tsangan'olona ka no ny hatsaran'le fotokevitra de mieritreritra ny olona hoe raha izany fotokevitra zany tokoa no mbola hitondrany reto olona reto hiova Madagasikara ndao sakanana maximum ataony ananakanana ny RMDM mba tsy hiteny tsy resaka tsy hanazavany eviny satria haharesy lahatra olona izany fotokevitra zany zany aniny ataony mpitondra ny mpitondra neny manohitra ny mpanohitra satria fantany fa misy fotokevitra izay ngeza be ary ilain'ny firenena ho amin'ny fampandrosoana an'ty firenentsika ty farany pasteur tsetsatsetsatsyary ty satria tonga ho atsaina tapoka zany am'izao ao anatin'ny famaranantsika an'izao ady hevitra zao a samby atao anatin'ny 80 taona nazahoantsika ny fahalevantena no nisy hoe filohan'ny repoblika nanadino ny vahoaka malagasy ny arahaba ny vahoaka malagasy hoe tratry ny antsaramanitra zany ny filohan'ny repoblika raha tsarotsika tsara de tamin'ny farany taona no nanao karazana hoe vidéo farany na communication tamin'ny vahoaka malagasy ny sabotsy lasa teo a no karazana fionana sy fampitafana mivantana voalohany tamin'ny vahoaka malagasy nataony tamin'ity taony ity tao anatin'izay nefa tsy kahatra pasteur hoe mbola adininy ihany a
no ny arahaba ny vahoaka malagasy a na atratra ny ataona vaovao a raiky am'y 24 mety misy antony manokana verany fomba fijery ara-politika sa inona ny mety mahatonga an'izay zavatra zay hoe adino ny vahoaka eo am'izay hoe zavatra ngeza be tahaka an'izay ny mbola misy loza ankoatrin'izay loza be hoe ny nanome voninahitra ny akoho mbola nataon'ny filoham-pirenena no manome voninahitra ny vahoaka malagasy bazona zavaina bebe koa ve zay nitokana ny kianjana fampiadiana kola izy tany Antsiranana fa tsy misaotra ny vahoaka malagasy izy no ny fatratrarany taona vaovao manana fotoana izy hiresahany momba ny akola fa tsy manana fotoana izy hiresahany ny fiainany vahoaka malagasy sy ny vahoaka malagasy de inona ary ny manandanja amin'ny filoham-pirenena ny akoho sa ny vahoaka tsy haiko jaratsika rehetra mahita sy mamaly an'izany tsika rehetra samy mamaly eny azy tapitra ny fitorantsika mamaraparana ny resakitsika teny foy avy amin'ny pasteur ary a amin'ny maha mpanao politika no sady hoe mpitazona andraikitra goavana be satria andraikitra goavana be no tazomin'ny RMDM eto amin'ny tany sy ny firenena ao anatin'izao adi-piainana atrehany vahoaka malagasy a sy ny ilifiriny aretina sy ny krizy zay iainantsika am'izao ny fiainan'ny firenena de tsy ho avelatsika ho tahaka an'izao manana diditsika manoloana ny fiainan'ny firenena ny RMDM koa tsy janona fa ao anatin'ny fandaminana isika zao ary tsy ho ela de handray an-tanana ny RMDM manerana ny Madagasikara ny tolona zay atao eto amin'ity firenena ity satria betsaka ny vaovao azonay manerana ny Madagasikara mikasika an'ilay firongatra an'ilay valanaretina na ny tsy fandriam-pahalemana na ny fahasairana ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny fa tsy misy fandraisana tanana ny ataon'ny mpitondra fanjakana de tsy hijeran'izany fotsiny tsika fa ao anatin'ny fandaminana isika dia tsy ho ela de ifampiresaka ny samby mpanohatra ny RMDM manerana Madagasikara ifampiresaka tsika hoe inona ny fomba hoentitsika manatanteraka ny adidy tsy andraikitry ny mpanohitra eto amin'ny firenena reto avy ny adidiny ny voalohany mitsikera ny faharoa manome lesona ary ny fahatelo manentana ny mpomba azy hanentana ny mpombanay am'izay zahay hidina hiresaka ny vahoaka malagasy na telo ny mpombanay eo mpombanay zahay na vitsanisa zahay ireo ny mpombanay tsy mahamenatra anay zany tsy mahamenatra anay na folo ny olona miaino anay eo tsy mahamenatra anay zany fa avelao fotsiny zahay alalaka haneho ny hevitrinay hanentana ny olona momba anay na folo tsy mitovy aminareo maronisa fa zahay vitsanisa fa avelao zahay maronisa vitsanisa mba haneho ny hevitrinay mba hiaino anay ny olona momba anay ko manome toky sy manentana ny vahoaka malagasy fa ho avy tsy ho ela ny RMDM ao anatin'ny fandaminana tsika am'izao fotoana zao mankasitraka anao pasteur satria ity no fivainianana faharoa ny ezahako hoe nasaina manokana mihitsy anao tamin'ity androany ity a no ny toedra raha-pirenena sy ny raharaha politika zay mafampana tatoato izay de mbola mamerina fisaorana atao anatin'izany hoe fanekenao ny fanasanana de somary tampotampoka izay ihany azy izay ihany koa no manakatana ny fandarantsika tamin'ity ala ity a mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany a isaorana ny teknisianina azadino fa misy foana ny famerenana ny fandarantsika eto amin'ny onjapeo sy ny fahitalavitra MBS veloma tompoko